Mbola eo amin'izay taranja bola lavalava izay fa hoe ny amin'ny kianjana nosy zato kosa indray tsika izay azo lazaina fa dia efa tena mahavory olona maro tokoa ity kianja ity amin'izao fotoana izao ity taranja bola lavalava ity ny resahana dia omby mifahasivy be izao noho nozaraina teny mikianjana nosy zato omaly sy androany ao anatin'ny ilay tournoi fifankatiavana izay karakarainy ny fikambanana maro vahoaka. Omby mifamisa sivy no nozarain'ny fikambanana maro vahoaka ho an'ireo nivoaka mpandresy tamin'ny tournoi fifankatiavana izay nikarakarain'izy ireo omaly sy androany teny amin'ny kianjana nosy zato ho an'ny taranja baolina lavalava. Ity arantsika amin'ny sary ity dia ny laofamaranina teo Amia Anambany ala manao akanjo fotsy sy ny Fitama Ambodinisotry manao akanjo mavo. Ny Fitama teto no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 5 noenina. Tanjon'ny fikambanana maro vahoaka ny Anabe Tanora ny Malagasy ao amin'ny talanja baolina lavalava toy izao. Araka ny zava-misy atrano izay moa zany sy fitaizana an'ilay tanora eo an'ilay tsy hidododona am-poana tao anatin'ilay taom-pilalaovana mijanona dia toy an'ilay lalao izay nikarakarana ny fikambanana maro vahoaka hatramin'izay zany dia natao ny sabotsy sy alahady zao zany ny lalao famarahana lehibe izay edina omby sivy. Marihana zany fa ny président maro vahoaka sy ny mpikambana ao aminy no nikarakara tsy nisy an'izy aniza madiodio nanaovana an'izao lalao izao sy indrindra ho fanentanana an'ireo filevana zany sy mamahana ny tetika asa mba tiano tanterahana ao anatin'ny taranja baolina lavalava ny fikambanana maro vahoaka. Ireto arantsika amin'ny sary reto kosa indray dia ny lalao famaranana teo amin'ny divisiona voalohany izay nikatrohan'ny Jiady manao akanjo manga sy ny FTVM nosy be manao akanjo fotsy. Jiady na Veto Anjezika teto no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 13 no sivy. Toy izao ary ireo vokatra tonga eto am-pelatanana nandritra ity tournoi fifankatiavana tamin'izao lalao famaranana sivy nitanterahana teto nosy zato izao. Teo amin'ny divisiona faharoa ady amboary izy ity ny SM R3A Somara nandresy ny FTVA anakadimbahoaka tamin'ny isa 13 no sivy. Teo amin'ny divisiona voalohany ny Dina Omby Mifay ihany koa dia ny Jamaika nandresy ny Rosa Club tamin'ny isa 5 noenina. Mbola mipetraka ny fanontaniana nefa amin'ity lalao ity ary mbola andinika ny tompon'andraikitra satria mbola tsy nifarana tanteraka ny lalao raha ny fanazavana azo teny toerana ka dia niteraka disadisa izay rehetra izay dia mbola iandry ny fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra aloha zany vao fantatra izay tena mivoaka mandresy amin'ity Jamaika sy Rosa ity. Ny FTA Nandavamamba nandresy ny Iza 17 tamin'ny isa 12 no 13. Ny FTMA Ananosy Zato nandresy ny Zamblahy Mandrangobato tamin'ny isa 13 Teo amin'ny 15 oval Namberovatsy sy ny FTFI dia zareo avetsy Amberovatsy no nivoaka nandresy tamin'ny isa 13 lasan'izy ireo zany ny omby mifa. Teo amin'ny divisiona voalohany dia ny Tam 67 hektara niondrika tamin'ny isa 7 nanoloana ny Amazona Ananjezika ary ny FTN Nanoa nandresy ny Matadoria tamin'ny isa 4-3.